Miarabantsika indray ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity araka ny hitantsika amin'izao fiarahantsika izao dia miova endrika kely ety amin'ny vony natiora ao anatin'ny rano izay tsy inona fa asa tanan'Andriamanitra no arian'ny tanan'Andriamanitra no anaovantsika an'izao fandarana izao ary dia mankasitraka anao manaraka ary mahatoky amin'ity fandarana izay ataontsika ity. Ny lohahevitra izay diniantsika androany dia ny hoe manampy ny anjely. Lohahevitra izay mifantoka manokana afatra ho an'ny tanora. Ny hevitra lohahevitra jerentsika androany. Ry tanora malala. Any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 7, toko 4 dia misy teny manao hoe manoratra aminareo zatovo satria naharesin'ny ratsy ianareo. Ny lohahevitra jerentsika androany dia voasoratra ao amin'ny Galatiana toko 5:5. Zao nambarany tenin'Andriamanitra. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia ijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Afatra manokana ho an'ny tanora no ampitaintsika androany kanefa dia azo lazaina fa mahakasika ny fiainantsika rehetra satria isika rehetra dia samy te hadova fiainana mandrakizay. Ho an'ny tanora rehetra tadidio tsara fa ampamoahana eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika. Any am-pitoriteny any misy andalanteny manao hoe mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao ary ao ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'izay rehetra ataonao kanefa tadio fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany toe-javatra izany. Mamolavola ny hoavintsika mandrakizay ny antom-pisiantsika eto ambonin'ny tany. Ary ny drafitr'Andriamanitra tsy ho an'ny tanora lehilahy sy ny vehivavy ihany fa ho an'ny olona rehetra dia ny andovahantsika ny fiainana mandrakizay. Ka inona izany ny atao? Ny fihevitry ny nofo dia fahaverezana sy fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy masina. Move isika mandinika ny zotra ny fiainantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay sa ho any amin'ny fahaverezana. Raha fiainana mandrakizay no iriantsika dia tsy hanao afa-tsy izay takiany ny fanan'Andriamanitra isika. Voninahitra sy fiainana mandrakizay no valisoa omen'Andriamanitra ho an'ireo izay mankatoa azy ary dia nomeny fahafana mamolavola ny fahatanteran'ny toetra kristianina isika rehetra. Ahoana ny tonga antsika hanana toetra kristianina marina, mahitsy, masina, tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fifotorana amin'ny vavaka sy ny firaisana amin'ny Kristy isan'andro isan'andro. Raha io no hamolavolansika ny toetrantsika dia handeha araka ny fanahy isika. Misy dingana maromaro eo amin'ny famolavolana ny toetra. Ny voalohany dia izao fahazarana. Aoka hikolokolo fahazarana isika. Fahazarana tsara. Inona ny fahazarana tsara? Miambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana any toko 9 manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza na antitra ary tsy hiala amin'izany. Fahazarana tsara, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fahazarana no lasa toetra. Ka raha manana fahazarana miaraka amin'Andriamanitra dia anana toetra mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra. Tsy izay mety amiko sy mety amintsika izany eo amin'ny fahatsarana hitantsika fa tokony atao no tena tsara sy masina fa izay tsara sy masina araka an'Andriamanitra. Ny fahazarana lasa toetra ary ny toetra no lasa fiainana. Ka raha tiantsika ny hanana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hizatra hiaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Hianatra ny toetran'Andriamanitra isika. Ry tanora namana, andeha handray fanapahan-kevitrsika androany. Andeha hiaraka amin'ny fanahy. Araka ny hevitry ny fanahy. Tsy hanao araka ny fihevitry ny nofo izay mandalo, fiainana momba n'izao tontolo izao sy ny filàna, fa ny fanahy dia izay mahakasika an'Andriamanitra. Dia ary handray fanapahan-kevitrsika. Averintsika ilay andalanteny vakiana teo, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana ho amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Mba olona araka ny fanan'Andriamanitra isika rehetra. Andeha hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izay no lesona sarobidy omenao anay tamin'izao fiaonana izao. Manapa-kevitra mba hiaina araka ny fanahy izay Andriamanitra. Andeha araka ny fanahy ka hijinja fiainana mandrakizay. Tanterao amin'io namako izay manaraka izao fandarana izao izany. Tanterao aminay rehetra ka ny fanahinao anazatra anay ny tsara indrindra isan'andro isan'andro. Tononona ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.